afatra avy amin'ny GTT international de Genève ho an'ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Tonga ny fotoana iarovana ny taranaka. Efa roa volana mahery zao no vita ny fifidianana izay tsy nifaneken'ny rehetra no ny sandoka sy tery-vaimanta natao tamintsika malagasy. Kanefa iarahantsika mahita fa tsy moroso any amin'ny lalana tokony izorany akory ny firenena. Mbola crise politika hatrany no mitohy raha jerena ny zava-mitranga tato ato. Zany hoe efa nampoizina mihitsy izao zotran-javatra zao noho ny famolavolana fifidianana kitoto izay natao an'ny malagasy ka notohanany fianakaviam-be iraisam-pirenena. Satria mantsy raha ny marina de 520 isan-jaton'ny malagasy ihany no ny fidian'Andriamatoa Rajaonarimampianina, zany hoe eo amin'ny 2 tapitrisa amin'ny 8 tapitrisa mpifidy. Hita soritra fa sarotra sy tsy mazava ny fampiarana ny lalam-panorenana. Io lalam-panorenana io zay tsy nifanekena akory fa nitefitefen'ny faty rery tao tamin'ny 14 asa tadiditsika angamba tamin'ny nanaovana ny référendum. Ary hita fa mikatso sahady ny fanendrena amin'ny prime ministre. Kanefa io fanendrena prime ministre io no asa voalohany tokony ho tontosain'Andriamatoa Rajaonarimampianina. Ny vokany de mitohy ny gouvernemanta tetezalita tarihan'Andriamatoa Belzika. Satria ny safidiny aka fotoana maharitra Andriamatoa Rajaonarimampianina, hita fa sahirana izy zany. Nisy ihany ny fanendrena natao teo anivon'ny androm-panjakana sasany. Kanefa hita fa to tapy-maso fandreborebena sy fampatoriana ny malagasy fotsiny zany rehetra zany. Manjaka hatrany trano an-trano. Ireo mpitondra sasany vao notendrena de mpiarana ny ray anjara mivantana na ankolaka tamin'ny mpanonga-panjakana avokoa. Anisan'izany Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarisoa, izay mpahay lalàna sady mpanentana mivantana ao amin'ny CFAFI. Ny CFAFI le sehatra ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena. Ny fanendrena azy tao amin'ny HCC de nilaviny vondrony mpitsara. Ary voalaza ombieny aza fa anisan'ny praitsy kombakomba tamin'ny mpanonga-panjakana tamin'ny 7 io CFAFI io. Ny gazety La Nation moa no teny an'izay. Andriamatoa James Andrenalisoa, izay mpanolontsaina manokana Andriamatoa Rajaonarimampianina koa, izay marihana fa mbola filohan'ny filan-kevim-pitondran'ny ery Madagasikara na ny conseil d'administration Andriamatoa Rajaonarimampianina amin'izao oro zao. Raha todihina ny lasan'Andriamatoa Andrenalisoa talohan'izao nanendrena azy ho tale général-ny ACM zao de tokony handalo fitsarana raha lehilahy io noho ny zavatra nataony. Satria nahoana naman'Andriamatoa Rajaonarimampianina izy io, zay marihana hoy sika teo fa filohan'ny conseil d'administration an'ery Madagasikara Rajaonarimampianina. Ary Andriamatoa James Andrenalisoa de sestany tany Frantsa, nahazo mandat d'arrêt international izy tam'izany fandosirany zany. No karamain'ny fitondrana tetezamita koa izy io an James Andrenalisoa, ary ny karamany tam'izany de vola tsy tokony tsy firohana no nomeny no nanakaramana azy tamin'ny taona 2014. Ny nanakaramana azy de mba hoe anarina ny compagnie mpitanterana ery Madagasikara. Kanefa de tsy hitakory ny tena vokany mivangana azo tam'izany. Ny fahatelo manaraka de momba n'Andriamatoa ny asin'Andriamanjato izay voatendry ho PDS n'Antananarivo. Anisan'ireo nandray anjara tamin'ny famonoan'olona tamin'ny 9 janoary sy ny 7 febroary ny tenany. Raha bangona zany de resaka fanidinana sy fandreborebena saim-bahoaka no ataon'ireo ao amin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao, mba hialany amin'ny fanatanterana ireo asa tokony atao rehetra, ampiverina ny fitoniana ary voalaza tao amin'ny tondrozotra. Inona moa zany ireo voalaza tao amin'ny tondrozotra ary tsy mety ho tanterahana izy ireo zany? Voalohany
hita zao fa tsy mbola tafaverina ao an-tanin-drazana hatram'izao ireo sesitany noho ny antony ara-politika ary anisan'izany indrindra koa ny filora valimanana vao mainky aza miantsiady andriamatora andrenasolo le mpitsara ambony zany na ny procureur général ny antsiady izy satria nanambara fa hosamborona ho n'andriamatora valimanana raha vao miverina ao an-tanin-drazana zany zavatra zany zany fanambarana zany de mifanipaka tanteraka mihitsy amin'ny fitoniana zay dradrain'andriamato rajonary mampiany nombianombieny faharoa ireo gadra politika de mbola any am-ponja fahatelo tsy mbola misy mivoa ireo ainao amanjery nakatony ny fitondrana rajoelina tamin'ny 7 ny fahaefatra tsy nisy fanehoan-kevitra malalaka ny fampalalamba avao de voageja tanteraka vao mainky aza nanamafy ny filan-kevitry ny ministre na ny conseil des ministres fa tamin'ny 7 febroary lasa teo fa hoenjehana ono izay mpanao gazety sa mitsikera mariana fa Madagasikara de fa 7 amin'ny firenena miisa 7 amin'ny filaharana eran-tany momba ny fahalalahana eo amin'ny sehatry ny fampahalalam-bo avao filaharana nataon'ny RSF na ny Reporters sans frontières izany filaharana izany manaraka mitohy atrany reo alatra sy fanodikodinana ary fandrobana ny arem-pirenetsika vao tsy ela akory zay de nisy sambo tanzanianina natratrarana andramena na bois de rose Antoine Mar tao amin'ny faritra atsinanany nosy nanjavona ihany koa ny vola mitentina 300 miliara ariary izay an'ny banque foibe tadiditsika angamba le fiara anakoroan'ny mpitondra vola Brinks zay nanjavona ary tsy nisy fa mitorana akory nanaraka zany toraka zany koa ny vola mitentina 100 miliara ariary lanin'andriamatora Jonary Mampianina tamin'ny fampielezan-kevitra tamin'ireny fifidianany reny ary io koa dia tsy nisy fa nadiadiana akory mbola mitoy ihany ny lisitra manjakaka ny tsy fandriam-pahalemana ary hatrany ambany vohitra mihitsy aza ankehitriny ka mahatonga ireo tantsaha angataka mihitsy fahazahoan-dalana hitambasy mba hiarovan'ny tenany mbola ireo mpanonga-panjakana daholo ihany no eo amin'ny fitondrana zany am'izao fotoana zao ary vao mainky aza nahazo hery zareo satria ohatran'ny hoe voadio ny eloka be vava nataony sady azony ihany ko ny fankatoavan'ireo fianakaviam-be resam-pirenena taorinyny fifidianana santoka sy feny alabato zay iarahantsika mahalala sy nahita iny fantatra ihany ko fa mbola masy mandidy foana Andriamatora tsirahonana satria lasa mpanolotsaina n'Andriamatora Jonary Mampianina ndray izy am'izao fotoana zao rehefa avy nanolotsaina any ny mpanongana Rajoelina manoloana ireo zava-misy ireo dia ny fianakaviam-be resam-pirenena zay nanerin'ny malagasy ianao fifidianana santoka zany sy feno alatra sy osoka ny tsy manao ny asany ho gaga vetsika ary raha ohatra ka tsy misy fiovana mandalo fotoan-tsarotra hatrany ny firenena kanefa ry malagasy tsy ho kivy isika vahoaka fa zo sy adidy ho an'ny taranaka faramandimby ny fiarovana ny arem-pirenena koa manangatsika hatrany manangatsika vahoaka malagasy ijoro ka tsy anaiky mora foana ny fandrobana sy ny varoboba atao amin'ny tanindrazantsika am'izao fotoana tokony ho saro-piaro ihany ko sika amin'ny arem-pirenetsika sy izay hafarany ny taranaka zava-dehibe zay tsy azo ekena ny famatsim-bola avy any velany raha efa matsim-bola ny jerena satria am'izao fotoana zao mitetika ny andeha iona am'ireo mpamatsy vola ty ivelany ny Andriamatora Jonary Mampianina koa tsy azo tsika ekena ny famatsim-bola avy any velany raha tsy misy fanaraha maso mazava sy entitra mba andeha any amin'ny tokony alehany ny vola tsy ny vahoaka malagasy zay efa ao anatin'ny fahatrana lalina indray ny voatery mbola amerina ny vola tsy nampiasainy tsy azo ekeny zany
tsy tokony anaiky ho tomponantoka velively amin'ny famerenana ny trosa tsy nampiasainy ny firenena malagasy sy ny taranaka faramandimby andraikitra ireo mpitondra manodikodom-bola sy ny mpamatsy vola azy zany aoka isika malagasy tsy anaiky lembenana ary ijoro ho tena olom-pirenena avy amin'ny GTT international zay manana ny foibeny ao Genève misaotra tompo